Fitaovam-pianarana feno ahafahana miatrika ity taom-pianarana ity, indrindra hanomanana ny fanadinana CEPE no natolotra ny Ministeran'ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny Haitao Arakajimirindra ny EPP Soarano sy Isotry. Ny sosialim-bahoaka ny lara-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana. Izao hetsika iray izao dia tafiditra ao anatin'ny programan'asa ny filoham-pirenena malagasy Rajaonary Mampianina ary tafiditra ihany koa anatin'ny lara-pahamehana satria eo anivon'ireo ankizitsika ireo no hoavin'ity firenena ity. Araka lazainy ihany koa dia ny fampianarana sy ny fanabeazana dia fototry ny fampandrosoana sy ny fahalalana amina firenena anankiray. Ity hetsika ity tsy vao zao vao natomboka fa efa volana vitsivitsy any efa natomboka teto amin'ny boriboritany enina teto Antananarivo. Araka izany dia fanohizana ny tolotanana efa nataon'ity ministera ity tamin'ireo EPP toy ny tao anaty azo Isotry ny volana septambra teo ity tontosaina ity. Ny EPP Soarano sy Isotry aloha no izao mahazo ny anjarany izao fa mbola maro ireo sekoly ho teteziny hanamahevanana ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny ankizy an-tsekoly, indrindra ireo izay mananjanaka manomana fanadina-panjakana.